mba hanamafisana ny fahamasinany fiangonana nytenen'ny maky ny kristiana atao korinto noho ny fisin'ilay mpijangajanga tafahoatra izay natyany amin'ny ivelan'ny fiangonana aza tsy misy manao zany ho izy satria nakany vatany ray ho lehilahy io nefa totsiny ty fiangonana esory izy misy zava-mahamena zay ihany koa nefa tenenina eto amin'ity toko fahaenina izay misy antsika ity dia ny adiny samy kristiana adiny sampino ady atrano ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra entina mivoaka any ivelany mba ho tsarain'ny fiarahamoniny io ka tsy matahotra an'Andriamanitra mahamenatra zany ho paoly apôstôly manala-baraka ny kristiana zany hoe paoly apôstôly manala-baraka ny fiangonan'Andriamanitra ny fanasana lamba ny fanasana malito ivelan'ny samy mpiombona amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary dia vokatr'izay izy no mivety an'reto andininy izay mivakitsika teo reo entiny manazava hevitra ny filazana ny amin'ireo karazan'olona tsy tafiky karazan'olona tsy hity karazan'olona tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra ireo mifanaratsy ireo manala-baraka ny namana dia mitsoina hoe tsy marina tsy marina toetra tsy hita amina fitondratena to manoto kanefa dia atao kitapo ray amin'ireo voatanisa eto any filazana izany atao kitapo ray amin'ny mpizangajanga sy ny mpanomposanty sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny pierina sy ny mpomamo atao ny kitapo ray am'izany ny mpanaratsy ny namana ny mpanao ankera atao ny kitapo ray amin'ireo ny fanaratsiana sy ny fanalabaraka ny piray antoka prayaina amin'ny fanaka to tsara ivelany ireo ny fitondratena zay to tsy mba raikana anio fijangazangana sy fimamonina sy favitavitana sy mifakanan-kerina tsy hita amin'ny fasaina voakilasy tsy hoisany miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra tena ratsy dia zay ny Paoly fa mba toan'ireo voatanisa mba toan'ireo lisitra ireo ihany ny sasantsasany naitsika raha ho Paoly apôstôly zany hoe mpiapatsiaro izy fa tsy misy olomarina avy atrany akory tsy misy nateraka kompandova ny fanjakan'Andriamanitra avy atrany akory tsy misy miditra ho azy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra koa fa nanana ny lasa nanana ny tsy mety nataony teo aloha ireo voatanisa ireo voatonontonona teo reo mpizangajanga mpanomposanty mpakavadin'olona sodomita mpangalatra pierina mpanao ankerina mpanaratsy fanota no filazantsika an'ireo nisaraka tamin'Andriamanitra manalavitra n'Andriamanitra kilasy misy antsika taloha saingy tsy kilasy misy antsika ankehitriny intsony aza mijanona amin'ny kilasy ratsy fa tsy nataonao io lasa ratsy fa tsy niankehitrininao kanefa niankehitrininao no tondranao tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra lasa ratsy fa tsy ao mitsoina anao
tsy ao intsony no ny anaran' Jesosy Kristy araka ny filazana eto, no ny anaran' Jesosy Kristy sy no ny fanahyn'Andriamanitra. Zany hoe Jesosy Kristy sy ny fanahy masina ny no mpitondra eo amin'ny serika vaovao, mpitondra eo amin'ny kilasy vaovao, asany izy no mpanao azy. Dia inona no filazantsika araka ny tany Saint Paoly azy eto? Voalohany, efa voasasa ianareo. Voalohany, efa voasasa ianareo. Voalohany inona? Efa voasasa. Fanadiovana anaty, fanadiovana tsy mila savony akory zany, na mila rano fimarika, fa fanadiovana ny gota amin'ny alalan'ny sakramenta batisa. Eo amin'ny sakramenta batisa dia mandeha fitenitsika eo amin'ny vavaka hoe rano mamelombelona ny zavaboary ty, manasa ny lotony nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ao amin'ny kritiany. Ary zao zaza na olona atao mba izao ane ho tafiditra mandrakizay ao amin'ny fanjakana. Fa raha mihita maso fa ny anarany Kristy zay teny Paoly eo, ny asan'ny fanan'Andriamanitra na inatsotsika amin'izao volana zao, Andriamanitra miasa zany no mampiditra anao ka miainga avy amin'ny fanasana ny loto ratsy, ny ota, ny fahiny. Tany ny batisa no anoarana no fiteny atao testamenta vaovao milaza izay fanomboana, fanomboana fiafarana, fanomboana mba ho marika ny fidirana. Ary io dia mampatsiaro ny safodrano tamin'ny andro Noa zay nanadiovana ny Noa ananakazy, naletika tao anatin'ny safodrano. Izy eo dia navoaka tao olo vaovao, niafa, fa niafa kosa voalinga. Mampatsiaro ihany koa ny zanak'Israely zay niampita ny ranomasina mena ka voadio ny lotony fanandevozana lasa, fanandevozana azo miantraika avy tamin'ny fiainana tamin'ny tany Egipta. Fa ianao ndray dia rehefa vita batisa dia voadio tamin'ny mahatananaky an-tanana amin'ny mampandoko-otanao, ka na dia mbola nofiana aza ianao, mbola olombelona, dia tsy amitsona hoe mpanota intsony fa manana pevoka fiainana vaovao hisotra ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Efa voasasa, efa voasasa. Ianao zany zay toy reto kristianina nanatany Paoly, zany reto efa voasasa. Koa raha voasasa ianao, nahoana no hivelona loto iray? Efa voasasa ianao, nahoana no mbola hivelona holitoina iray? Rehefa voasasa ianao dia mankanono ianao ny fahotana lasa, mankanono somary toko anao ny lasa ratsinao, ny ratsy ny laozanao, ny ratsy efanananao. Ary eo miavanao amin'ny Israely araka nofo zay efa nisorona niara tao fanandevozana ka rehefa manembona an'izany fanandevozana izany, ka rehefa sasatsy miala dia miombona manompo Andriamanitra. Tsy ianao mitsony zay, tsy ianao manahaka an'izany Israely araka nofo zany, fa ianao dia mitazona efa voasasa. Ray zay. Faharoa, efa nomasinina ihany, efa
efanao masiny. Inona hoe efanao masiny. Fiteny iny masina le masirasira fa ilay asan'ny fanahy masina. Asan'ny fanahy masina no miasa hatonganao ho masina zany rehefa voasasa dia no avaozana. Fanavaozana ny toy, no avaozana ny fo. Tena nomeny fikasana tsara, nomeny fiavana tsara, nomeny sitrapo tsara, no avaozana ny saina. Lasa manana fomba fijery tsara, fijerena ny tena, ny fijerena ny hafa, ny fijerena ny manodidina. Nilaozana ireo fomba fijerin'ny mpitsangatsanga, fomba fijerin'ny mpamosavy, ny fomba fijerin'ny mpakavadin'olo, ny fomba fijerin'ny sodomity, ny fomba fijerin'ny mpangala, ny fomba fijerin'ny mpierina, ny fomba fijerin'ny mpimanga, ny fomba fijerin'ny mpanaratsy, ny fomba fijerin'ny mpanao ankera. Ireo dia manana fomba fijery sy fomba fisaina ho isaky mijery vehivavy na rano sotro na vola na inona izy dia hafa minodikodina ao. Fa ianao kosa rehefa voasasa dia anao vaozina, tsy maintsy mandala le fanasana vao mety. Fa tsy hoe tonga dia misy fanavaozana azy. Fa ny hoe mamasinina koa nefa dia midika koa hoe voatokana ho an'Andriamanitra zany no andikana tika penimpombonana an'ity elity efa voatokana ho an'Andriamanitra ianareo. Tsika zay voatokana zay dia zao navahana tahaka an'ireo Jiosy amin'ny bokin'ny Néhémia toko fahasivy lay nivaditsika teo ny andininy voalohandohany dia zao no fitantarany azy. Tamin'ny faefatra amby roapolo tamin'izany volana zany dia niantona ny zanak'Israely sady nifady hanina no samy mitafy lamba fisaona sy misy tany. Dia zao toy dia niavaka tamin'ny nafa firenena rehetra ny taran'Israely ary nitsangana kaneka tao sy ny eriky ny raza niavaka. Zany koa natao hoe masina. Zany hoe tsy nanaraka na dia tafaraharo tamin'ny be sy ny maro tao azy. Voatery fanerasana tamin'ny be sy ny maro satria efa nisy vahiny isan-karazany dia namonenina koa tao. Dia natantena fa taranaka izay miavaka. Navahana, mitokana. Zany natao hoe masina nasanana fomba atao. Dia rery izy rehetra miara-mivavaka nandamora maromaro mihitsy tamin'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina. Inona tsika an'izao hoe miavaka zay sy natoka zay tsy mitovy amin'izao tontolo zao, tsy mitovy amin'izao tontolo zao manodidina azy, tsy manaraka ny fomba zao tontolo zao, tsy manaraka ny fanao zao tontolo zao, tsy manaraka ny fikina zao tontolo zao, tsy manaraka ny fisotro zao tontolo zao, tsy manaraka ny fiteny zao tontolo zao, tsy manaraka ny hira zao tontolo zao zay be fakofakon-davatra isan-karazany. Tandremo fa mety mampatahotra maro miavaka io satria lasa hiataka tany hafa ihany koa, lasa anaovany hafa ankizy atokany ka tsy mahazo ny mety ho karazana tombontso fa azo sy fandray satria miavaka. Mety mahavelo fihinanana ny fiavana, mety mahavelo fafinaretana misera ny fiavana. Sain zao isan'ny nanavahananao efa mamasinina ianao, efa mamasinina satria lalakafa sitrapiana hafa no izorana. Ary mitoetra ao anatin'izany fahamasinana zany ianao. Ny hoe fahamasinana araka zany dia tsy hoe ianao mitoka-monina ka hoe mipetraka eny an-tendrombohitra be na hoe ianao zay hanalokona akanjo manokana fotsindramoka am'vesomaro sanambo na hoe hanasivana ngeratra be misy hoentina foana sy zay. Fa lay fanaonao sy fisainanao sy ny fiteninao
sy zay ataonao no tsy mitovy amin'ny ampiasainao. Efa voasasa ianao, efa mamasina ianao ary farany efa no amarinina, efa no amarinina, zay ny fahatelo, efa no amarinina ianareo, efa no amarinina, efa naninona no amarinina. Asan'ny fahasoavana zany ihany zay tanteraka tamin'ny fanatitra nataon'i Jesosy, dia tamin'ny nanoloran'ny tena no faty teo amin'ny fizarina hisolo ny fanameloana antsika. Raha atao sary tsotsotra dia zao mivoaka ny didy fanameloana ianao dia voaheloka satria nanao zao ny fitsarana, zao ny sazinao, misy ny anaranao eo. Fa tonga avy any kosa Jesosy nandray izay didy fanameloana izay ka ny anaranao dia nifafany fa nisoloin'ny anarana Jesosy Kristy manomboka eo afaka ianao ilay voaheloka lasa no amarinina. Fa Jesosy kosa nandray ilay fanameloana nisolo anao, zay tsy azonao ilay fanamarinana raha tsy mino ianao fa efa nisoloin'i Jesosy tokoa ilay didy fanameloana anao teo. Nanomboka teo no hafa ianao, tsy olo voaheloka na dia efa namoana didy fanameloana azy fa no amarinina satria ny hafa dia i Jesosy Kristy teo anazy fizaliana no mitondra an'izany fanameloana zany. Riavana malala amin'izany zany tsy misy nenina nataonao. Rehefa anao marina ianao zany dia mba matahotra ihany koa ny anao ratsy, sao dia misy didy vaovao ivoaka indray. Matahotra ny anao ratsy ndrao misy fanameloana vaovao indray ka ilaza hoe aizandray faoko faty soloaray. Fa rehefa anao marina dia miaina ao anaty zay fanamarina zay. Riavana malala rehetra ho mitombo, efa voasasa, efa nao masinina, efa nao marina amin'ny fiperiteny malagasy dia matoateny iarana no firazana zany. Iarana zany hoe tsy mpanao fa iarana, tsy tompon'ilay asa fa nandray ny vokatry ilay asa natao. Tsy nanamary tena, tsy nanasa tena, tsy nanamaso tena fa iarana. Izy ny tompon'ilay izy Jesosy Kristy sy ny fanahy-masina hoy ny tenin'ny Paoly apôstôly eto. Io no hafa nanao azy i Jesosy Kristy amin'ny anarana Jesosy Kristy hoy izy eto sy ny fanahy-masina. Mila ino zany? Mila fanetretena, fa tsy mijanona tena kaingiana koa nefa, fa mila fahareta satria miaraka ireo telo ireo fa tsy hoe voasasa dia vita, fa mila faharetana amasina zany hoe avozona ary matsiary tena manakariva fa efa navela heloka ka mahay miaina amin'izany fameran-keloka zany. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ianao kosa dia efa matsiary hoe efa voasasa, efa mamasina ary efa mamarina. Amen.